Miarabantsika rehetra zay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao fotoana izao atao anatin'ity fandarana manokana ity. Manambahiny araka izany ny fahitalavitra MBS dia andriamatoa pasteur Edouard Tsarame izay avy eo anivon'ny RMDM moa izany. Izy dia vice président ny RMDM any amin'ny faritany Toliara. Miarahaba anao tonga soa eto amin'ny fahitalavitra MBS. Miarahaba tompoko, miarahaba antsika rehetra mpanaraka an'ity fahitalavitra ity ary miarahaba ny mpanao gazety sy ny teknisiana ato amin'ny MBS, miarahaba antsika rehetra. Ya araky ny fantatra pasteur Edouard dia nisy ny fandraisana tanana mivantana moa zany mahakasika ny fiainam-pirenena izay nataony avy eo anivon'ny RMDM. Mahakasika ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Nisy ny fidinana fotony izay nataonareo atao anatin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 420 iny izay mampitohy Antananarivo sy Ambatondrazaka moa zany. Inona no azo ambara tao anatin'izay fidinana fotony izay nataonareo izay? Voalohany indrindra ny ainga tamin'ny kabary nataon'ny filohan'ny Repoblika izay milaza fa tamin'ny tatitra nataony ny taona 2024 dia tao anatin'ny tatitra nataony ny RN44. Izay RN44 zay nefa niteraka resabe teto amin'ny firenena. Ka rehefa naino an'igny ny RMDM zay tarihin'ny filohany Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nandray fanapakevitra izy hoe aleo jerena sy amarinina ny zavatra ho tenenina. Dia izay no nahatonga azy nandray fanapakevitra naniraka anay nijery fotony ny RN44. Ny zavatra misy anefa dia tsy arakarak'ilay zay tenenin'ny filohan'ny Repoblika zay ny zavatra mitranga sy ny zavatra iainan'le olona any amin'igny lalana RN44 igny. Satria hitatsika ny daty fanombohana, hitatsika ny vato na pose-pierre ho itsika napetraka fa tsy hitatsika ny lalana zay namboarina. Ka mieritreritra izahay hoe aiza ho aiza eto amin'ity firenena ity no nanaovan'ny filohan'ny Repoblika tatitra. So de tsy RN44 eto Madagasikara no resahan'ny filohan'ny Repoblika ka lalana mankany Ambatondrazaka. So de lalany miamia ary io tenenin'ny filohan'ny Repoblika io fa tsy lala mankany Ambatondrazaka. Raha mankany miamia zay tsy hitanay aloha de tsy afaka miteny zahay fa raha ny lalam-pirenena eto Madagasikara RN44 de nahita maso izahay ary hitondra profo ny mikasika an'izay lalana RN44 zay ary ho hitatsika eo ny profo mikasika an'izany lalana RN44 zany. Diara hijeritsika, diara mahitatsika de hoe marina ve ny teny zay nataon'ny filohan'ny Repoblika sa tsy marina. Isika rehetra miara-mamaly azy tsy fanaratsiana na fakahalana fa fitadiavana ny marina zay tokony atao eto amin'ity firenentsika ity. Indrindra fa ny ohatra voalohany amin'izany fahamarinana zany dia ny mpitondra. Ary adidy ny mpanohatra ary zany tokony fantatry ny mpitondra manana mpanohatra izy. Tokony fantana ane zany. Raha misy lainga teneninay, raha misy zavatra tsy mety teneninay dia aza adino fa ny mpanohatra no hiteny azy. Zoan'ny mpanohatra tsara ny miteny ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra. Zahay de tsy hitoraka voninkazo, zahay koa de tsy hanasoaso, zahay tsy hitehaka ho anao, fa zahay de anitsy ny zavatra rehetra tsy mety eto amin'ny firenena. Ray zay, faharoa mamenatra ihany ny milaza amin'ny fitantanana firenena raha olona tsy matotra amin'ny teny ataony lazaina fa hoe velirano. Tsy haiko hoe inona ny famaritana an'izany velirano zany aloha. Fa
raha izany no vely rano re olona ry vahoaka malagasy raha izany no vely rano de ahita rano tokoa tsika satria tena mampieritreritra ihany zavatra tenen'ny filoha tsy mitombona ary tsy azo raisina ia milohan'ny idirantsika amin'ny tena adevitra ao anatin'ilay izy angamba aloha pasteur aloha raha tsika aloha zany ny fanadiadiana de aorin'izay tsika manohy ny resaka ao anatin'izay zavatra zay to iara ijeritsika manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena dia nidina ifotony ny jery ny lalam-pirenena 450 ny aveo anivon'ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny hita dia afen'ny fitondrana ny tena zavamisy marina momba ny fanamboarana ity lalana ity izay raha teo no andraiky tataky ny vahoaka malagasy amin'ny rodoben'ny mpanohitra mahalona ny tsy fetezana izay ataon'ny mpitondra ao Marivoay tanàna miala kilometatra vitsany Moramanga no ahitana ity tabilao izay milaza mazava ny momba ny fanamboarana ilay lalana mazava ny soratreto fa ny 10 Oktobra 2024 teo no fanombohan'ny asa ary mifarana ny 10 Avrila 2024 920 kilometatra miala vieto no misy Anambatondrazaka tsy lalam-baovao no miala aveto amin'ny ity toerana ity fa tahaka izao hitantsika izao izany hoe tsy lalana voanamboarina akory ity ilay vato fototra izay vita tsara tokoa ary natao tamin'ny 15 ny volana Oktobra 2024 teo izay nataon'ny filoham-pirenena mihitsy sy ireo ministera izay voakasika ny mahagaga dia tahaka izao hitantsika izao ilay lalana izay voalaza fanamboarina raha ny angom-baovao izay natao hatrany dia hatrany amin'ny 400 kilometatra any ho any ity lalana izay ho amboarina ity ary orinasa tsy miankina miisa 3 nanao azy izay hita tokoa ny fiaraben'izy ireo sasany mandalo eny antoerana dia ny CGC, ny SOGEA ary ny COLAS izany hoe mizara 3 ny lalana Kantaka ty asa sinoa amin'ny RN44 manao ty RN44 ty de ny karamanay amin'ny raha ouvrier zany zao aloha raha normal zany tsy fantatra hoe antonony be raha 570 par jour nefa zay miasa 12 heures de tokony isy classification zany le izy tokony isy logement raha fetretako logement nourri logé de inona koa tokony mba tafiditra ao daholo fa satria le vidim-piaina am'izao hitanao sarotra na mody Moramanga mody Antananarivo zay mody le asa ty anahirana ty trano ty ve trano mahakasika an'inona hono zany ty ataonareo ty mahakasika ny RN44 hony e de ny banque mondiale hony no tompony ty construction ty de tsy haiko inona dikan'le banque mondiale ipetraka ty tsy fantatra de mandra-pavita mandra-panao an'le lalana zany dia ampanaovina an'ity lo construction ty lo de karaha mambamy be nanamafy ireo mpiasa izay nolazaina fa anao lalana ireo fa avy lavitra avy koa ny ankamarony saingy tsy vita nefa voafitaky ny fanjakana no mbola ambakany ireo mpampiasa azy ireo amin'ny ity trano izay ho amboarina
saingy tsy fantatra izy ireo akory hoe trano atao inona no mafisin'ireo mponina ao Betsypolitra izay toerana nametrahana ireo fitaovana fa tsy mbola misy nanamboatra ity lalana ity fa manao trano ireo ny mpanamboatra azy fa ity lalanyity zany de efa nitadiaviny arambarak'alse kanefa ma zany mbola tavela manifagnomboarana tragno ity de mbola tsy hita seloko ny famitana ananjy ka mangataka zany tegna ny aketo a Betsypolitra mba havitana ananjy raha ny fahitanao anazy io efa nisy nagnamboatra lalana io sa hoe mbola tsisy nagnamboatra mbola tsisy nagnamboatra lohak'io hoe mbola tsisy nagnamboatra aby io voavy kely ny orana de fa fotaka mamotaka tena mamotaka mihitsy am'izao aloha hatreto a orana voatelo andro zao am'izao aloha miaina anaty fitaka ny vahoaka malagasy hoy nisy olo tena ny mpikamba ny RMDM zay raha tsika mahita ny aratsiny am'izao fotoana zao fa raha fanadiadiana hita dia tsy misy akory fanamboarana izany lalana lalam-pirenena faefatra amby efapolo zany de raha tsika mahita ny sary izay dia milaza fa aza mena mamirapiratra fotsiny ny vahoaka ary aza mena nilainga tsara lahatra fa izay a de tsy tsahatra ny laza marina eto amin'ity firenena ity ary tsy tsahatra ny anohatra raha mbola misy tsy mety atao amin'ny vahoaka malagasy zay ny zava-misy mahakasika ny lalam-pirenena ino moa zany ny sary zay narahantsika teo izay a ny arahantsika nahita angamba ny arahantsika nafantatra ihany koa ny zavatra tao anatin'izay rehetrarehetra izay paster ny tiako anontaniana de hoe inona tena antony mahatonga an'izay hoe fidinanay fotony ka nafahan'ny RMDM nanapa-kevitra natonga ny RMDM nanapa-kevitra tao anatin'ilay izy hoe ndao hojereny ty zava-misy ty satria oabolana malagasy de miteny hoe aleoko mifanena mpanosavy toy zay mifanena mpandainga ka tsy te ilaza lainga izahay fa te ilaza ny marina de aleoko jerena ifotony ny zavatra resahana porofoina ny zavatra atao de hitatsika fantaritsika ho ataotsika mazava ny fomba firesahana na ny fitadiavana ny marina eto amin'ity firenena ity mba tsy ho tompotrano miono ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra rehetra zay atao zaho mino fa na ny mpitondra ane mety ho faly rehefa ahitsy ny lalana na ny mpitondra ane mety mampirisika azy hanao tsaratsara kokoa raha fahitany fa hoe matanjaka ny manohatra azy de tsy sady ny firenena tsy mivarina-kady ny mpitondra koa manao ny tsara inona no moa maharatsy an'izany fa le ratsy fotsiny le fiaretreretana hoe rehefa tenenina ny marina sy ny mahitsy de lazaina fa hoe manakorotana na manongana ka indrindra manko hoe satria tamin'ny alatsinainy teo zao vao nivoaka ny appel d'offre zany karazana hoe tolotrasa ho an'ny fitohizan'ny fanamboarana ny lalam-pirenena faefatra amby efapolo inona no azonareo RMDM mambara manoloana zay satria anareo nijery tany fotony an'io zavatra io manahirana ihany koa nahita an'igny ity le taratasy nahitaka an'ity appel d'offre ty satria gagy zahay fa tamin'ny volana oktobra 7 5 oktobra 7 ny filohan'ny repoblika nametraka pose pierre teo amin'io lalana RN44 io nisy fitaovana no entin'ny filohan'ny repoblika hitatsika maso tamin'izany fotoana zany tsy fitaovam-panjakana reny a fa ana orinasa zany hoe mazava zany fa misy orinasa efa hanomboka sy anao ary anatanteraka ny lalana RN44 gagy zahay fa mbola eny an-dalana iveriny zahay latsaka lay appel d'offre inona ny antony zany ve le fitantanana fa inona ihany zany le nataony teo aloha sa lany ve ny vola tokony ampiasainy teo aloha ka ny asa tsy manomboka sazio aloha le orinasa fa nisy vola ny ala zany teo ary otrina ny vola efa lasan'regny orinasa regny ary iza reo orinasa reo fa ny enonay tagny lazain'le olona tagny de hoe CGC Sogea ary Colas manao an'igny lalana RN44 gaga fa misy appel d'offre vaovao ndray
mampieritreritra ihany Rosia ty fitantanana firenena tahaka an'ity ianareo efa nametraka vato zay milaza fa fanamboana an'le lalana kay mbola tsisy appel d'offre akory ka ty appel d'offre anankiray ty zany mila fanazavana ty andre matofoloha ianareo ministre azavaonareo ny antony namoahana an'ity appel d'offre ty tsy nisy appel d'offre ave le teo aloha fa gré à gré mpinamana ihany noho ny firalaina ave ka nahatonga an'le orinasareo nahazo an'igny asa igny fa izao nareo vao hanao appel d'offre tsika tsy maintsy mijery akaiky ary ho arahatsika amin'ny antsipiriany ny fitantanana rehetra ataonyty fitondram-panjakana ty satria ny mpanohatra ara-dalàna fa tsy hoe mpanohatra tahaka ny fanoherana teo aloha fa ity fanoherana amin'ny ray mitoraky ty dia natao anatin'ny lalam-panorenana samy manajady lalàna daholo zany na ny mpanohatra na ny mpitondra manaraka an'izay lalàna zay izay no hijerena akaiky ny zavatra rehetra zay atao zay zahay vao miteny sorana eto ny filohan'ny repoblika teo aloha ndre matombaraka Ravalomanana nandray le fanapakevitra tsy ny onoono na zavatra enoeno teny fotsiny no andeha ho lazaina fa hoy izy alay fototra tsara ny zavatra ho tenenina mba misy profo fa tsika tsy miteny afa-tsy ny marina ihany zay zany tena sloganay matoa zahay miteny de marina ny lazainay ny zavatra tiako anotaniana mivantana be nga am'ty fantaniky pasteur hoe mifanipaka tokoa ve zany hoe tsisy zasa vita zany any a ao anatin'ny RN44 io a manahoana ihany ko ny fizotran'izay asa zay hoe mety ho fitohizan'izay asa zay raha ohatra hoe fomba fijerinareo an'le izy raha ny fitenin'ny olona hitantsika tamin'ny sary teo raha ny filazan'ireo ponina na ny mpiasa zay tany antoerana de tsisy zavatra natao na ray aza marina sa tsy marina marina sisy ninino mba indramiko le teniny marina sa tsy marina marina tsisy nanomboka tsisy natao zesta ny natao fireareana no naseho fanandratantena no nivoatra fa ny asa tsy nanomboka akory raha mikasika ny RN44 ko mialatsiny firenena ty resahany ty tsy hoe alako bika tsy tiako tare na tsy fitiavana ny anina na ianina fa firenena no resahany ka ny fitantanana ny firenena na ny fitantanana ny volam-pirenena volam-bahoaka retompoko misy lalana tokony ivoahana ary efa tsy mandeha am'izay lalany zay volam-bahoaka zay de manahirany fa izahay dia tsy andefitra naoviana amin'ny fitantanana an'ity fireneny ty fanontaniako faraparany mahakasika an'le resaka hoe lalam-pirenena faefandram-pefapolo i pasteur raha ny daty izay hita moa zany de hoe ny 10 octobre 2024 ny tokony hanomboka io asa io nefa zany hatramin'izao hoe mbola tsy misy zay asa manomboka zay inona mety ho antony mahatonga an'izay zavatra zay satria raha ny fantatra de hoe orinasa telo tsy miankina no manao an'le izy hoe inona zany mety ho antony mahatonga an'izay hoe tsy fandehana ny io asa io hatramin'izao toky fitaka fa ny atao no hita satria hoentinao le olona hiasa nefa ny zavatra ho ampiasaina tsy misy inona ny ataony eo aiza le vola ampiasainy la le olona ny joro vavolombelona fa na ny karamany olona teo ary de sady ambany sady voafitaka ny malagasy voafitaka daholo ny olona rehetrarehetra ahoana hanomboan'le asa ahoana handehanany hanao asa mifitaka satria mahatsiaro tena izy hoe voafitaka izy de tsy nanomboka akory ny asa fa rehefa niala tao ny filohan'ny repoblika niara-niala taminy koa le
fitaovana rehetra raha ny tokony atao zany tokony janona tagny ny filohan'ny repoblika mandra-pahatonga n'le mpavitan'le asa mino fa raha ny janona tagny filohan'ny repoblika de vitan'io fa matoy izy niala tagny de niara-ny ala koa reo olona reo zay le atao hoe complice filohan'ny repoblika anio e manana ny fahefana feno eto amin'ny tany sy ny firenena ka orinasa anankiray ve no andeha handa ny tenin'ny repoblika filohan'ny repoblika de tsy sazy mahazo azy volan'ny firenena ve no ampiasany orinasa anankiray de tsy misy akento tokony atao aminy fa matoa tsy mitranga zany matoa tsy misy zany mahazava ny valiny ia de tahaka an'izay koa zay koa nidirako amin'le lalam-pirenena fahadimy satria nisy raha ny fantatra de nisy any koa ny fidinana fotony zay nataonareo tany toerana io moa zany ilay lalana zay efa voalaza sy maresaka amin'ny tambazotra serasera hoe repoblika zay moa zany nalaza be tao anatin'le zay zay le hoe merci président ianareo nidina ifotony tany an-toerana manahoany io zavatra io nijery koa zahay ny lalam-pirenena fahadimy tamatavy fenerive-est ary tena nataonay amin'ny antsipiriany mihitsy ny fijerena n'io lalana io marina fa nisy asa nanomboka marina fa nisy fotoana nilazana fa vita fa rehefa jerena ankaiky sy tomorona akaiky ny zavatra nitranga de 100 kilometra ny tanina tamatavy sy fenerive-est fa 4 kilometra faingo 5 metatra no lalana vita amin'ny beton ary tsy mba beton mitohy zay refo zay fa tapatapaka manomboka eo voloina mandra-pahatonga ny eo tanànan'ny filohan'ny repoblika teo aloha dideratsiraka ambody tafana zay no misy an'le lalana tapatapaka fa rehefa miala eo mandra-pahatonga ny fenerive tompoko zany le atao hoe merci président iarahantsika mahita amin'ny sary eo merci président ho an'ny rehetra mpiteaka rehetrarehetra merci président zay ve le merci président de mba atao ndao ary tsy mampaninona ataotsika merci président raha izay no malaza any amin'ny tambazotra rehetrarehetra hoe merci président avoay le izy io ny lalana iarahantsika mahita amin'ny sary io merci président tao aloha rahantsika ny sary tao rahantsika ny sary ity ilay lalana izay naresaka tao amin'ny tambazotra serasera Facebook hoe merci président izay nataon'ny ekipa ny fitondrana tiptop tahaka izao miala kilometra vitsy any Tomasina no manomboka izy ty raha ny tarehimarika izay voaray dia 4 kilometatra maherikely no totalin'ny lalana izay natao tiptop tahaka izao da ho rahantsika ny toyny avy eo
mazava ho azy fa tsy misy fanamboarana io lalana mandra-pahatonga ao Fenorivo Atsinanana. Manjaka arak'izany ny fanararaotana ataon'ny olombitsy manoloana ny vidin'ny vokatra fanondrana ao amin'ity faritra ity noho ny aratsy ny lalana raha toka mitaraina izay tsy izy ireo mpitatitra. Lalambe zany tegna marigny tokony mba ankifegny fa tsy tapatapany. Tobilinay zao vao namboarigny zao maratra dolo mitety lalagny. Ya, maratra zay manentretien tsy medigny herinandro fa maratra dolo valan'ny tobily jiaby zay eo lalagna ratsy. Tsy raha manjary, tsy vita. Amboary izy koa raha manjary amboary. Antsasako versement herinandro lany, antsasany azo. Lany entretien. Zay zava-misy. Adiny efatra. Tokony adiny roa izy lasa adiny efatra. Nefa morana zany andro tena heriny amin'ny tapagna ny lohalitra lamba sy aby regny lena amin'ny rano be amin'ny lalana igny. Andro maigna izy mba mizaly zay, mora ny andro mbola mizaly koa midiobindany ka mandro misy no mandeha amin'ny lalana io. Miteny hoe vita hono lalam-pirenena mandeha magnavaratra nefa zitra hoe dia eto ambody atafana ihany le izy dia tsisy varany monko zany zavatra kely tsy ampy 4 kilometra fa rehefa mba hanao ihany dia ataovy jiaby jusqu'à sonirana na ohatran'izay. Ya hoe aimpaka mihitsy na zany ty lalana ty tena marina hitanareo zao ty lalana ty taloha nataona adiny ray sy fahatelony eo adiny ray sy sasany eo nefa am'izao fotoana zao anatin'ny adiny dimy vao vita ny lalana ny areranana manao ny ataony carburant lasa mitombo ny consommation ny fiara malaky potika koa amin'ny entretien isan-karazany dia ohatrany hoe miasa maina fotsiny fa tsisy zany tombaritry hoe tsy misakafo tsy mihita ny hoanina dia miasa foana fa raha ny alatsy an-dalana aloha dia tena mandreraka amin'ny RN5 ty ny tena marina manamboatra kelikely fotsiny dia miala koa tsy fantareo makaiza na mipasazy rehefa menimenina mihitsy zao miaratsy an-dalana io. Hoanao manokana zao mety mantany eo amin'ny entretien am'izao entretien fotsiny. Ya raha par semaine aloha zany ohatra hoe entretien no jerentsika anoany amin'ny tafiditra hatramin'ny ataontsika hoe 10 alina sy 2 hetsy isan-kerinandro farafahakeliny zay satria na vidiny rotule fotsiny ohatra hoe rotule pivot manolo rotule pivot na mety par semaine manolo rotule pivot 2 farafahakeliny dia ny rotule violette koa zao ohatr'izay ihany koa rotule de direction ray alina hatra ambody atafana ihany le vita béton fa manomboka alolokely ambody atafana ka hatrany full pointe ratsy daholo mbola tsy vita izy efa ny gratena fa mbola tsy vita. Tiako adina hoe magnano akory dépensenareo mpitatitra amin'ny raha igny ny frais magnano akory mety mifagnaraka amin'ny sarany be ny vidiny sa hoe magnano akory. Izy aloha tsy mifagnaraka fa hoe asa tsy maintsy atao fa famelomantena la izy dia tsy maintsy miasa fa. Tegna ratsy. Tobily ty tsy mbola ampitaogna raiky izy efa karaha ny etany aky. Entretien-nay 5 millions par mois. Fitondram-panjakana ny zaka fa hoe namboarina lalana igny karakory namboarigny le lala fa herina ambody atafana alokely nambody atafana herina ke ihany dia mihery raha tsy vita tsisy ampandray izy agnatin'ny 3 vola dia miherigna amin'ny laonina koa zegny le ny gratigny re sy fa izy amin'izao fa mpontirigna amin'ny laonina safe raha vao magnoragna andro dia fa tsy afaka koa sy zay. Zay indray zany tany amin'ny lalam-pirenena fahadimy iny ny arahantsika nahita teo fa dia ohatran'ireny zany ny fizotra ny fanamboarana zay lalana zay. Inona no azo ambara ho an'ny mpijery inona ihany koa ny fomba fijerinareo ny antony mahatonga hoe fanamboaran-dalana tahaka an'izay sy ny fomba filazana hoe hafa ny vaovao lazaina aty nefa hafa ny zavatra misy any an-toerana. Ity fitondrana ity dia fitondrana nomena chance indrindra tamin'ny mpitondra rehetra nisy teto ambony amin'ny firenentsika. Tsy misy filoham-pirenena na nanano fahefana rehetra na ny fahefan'ny mpanatanteraka ny fahefan'ny mpanao lalàna afa-tsy ty filoham-pirenena anankiray ty. Tsy misy filoham-pirenena teto ka nomena délai de grâce hiasany tsy azo teneniny afa-tsy ty filoham-pirenena anankiray ty. Tsy misy filoham-pirenena na vela libre afa-tsy ty filoham-pirenena anankiray ty. Kanefa tsy mitovy amin'izay ny zavatra mitranga. Lainga sy fitaka no atao ka tsy maintsy jerena daholo zany ny zavatra rehetra zay lazainy satria efa sahirana tegna hino raha miteny izy hoe atsika hanao zahay koa mbola ijeren'io rova eo jerineo anatiny zay satria ao anatin'ny
alohan'ny 26 jona de lazaina fa hoe hotokanany hojerenay io leo ny lainga zahay satria tena be loatra le lainga lazaina fa azo la masiny fianaratsoa alohan'ny farany taona tapitry ny 2019 aiza le masiny anomboka ny RN5 bis hoany zahay amin'ny herinandro ambony io hijery ny RN5 bis efa mampafantatra mialoha mba hanamboaranareo azy mialohan'ny fotoana tenenina mialoha mba hanamboaranareo azy tsisy maharatsy ny manamboatra ane fa le izy lazaina famboarina ka tsy atao zay no manahirana zay no lazainay hoe le retsy de iaina amy lainga foana ve tsika ray aman-dreny zany rehefa mitsotra amy zanany hoe tiany misy tiany azo atao tsy misy zanaka manohatra ray aman-dreny zany fa matony zasa zany malahelo miteny noho ny lainga ataony ray aman-dreny ampanantenenao izy hoe ividianako an'izao ianao de mba mananteny izy mba efa misy zavatra mba manamboatra programma mifanaraka am'izay izy kanjo tsy zay ny zava-misy zay va de ahafaly an'le zaza tsisy fifaliana ho azy zay nefa ianao aneran'le zaza hanaraka ny sitraponao mba tavy réciproque rea mba marina resahana rehefa misy de lazao misy rehefa tsy misy de lazao tsy misy tsy mahamenatra ane ny mpitondra fanjakana raha miteny hoe tsisy vola ny firenena tsy mahamenatra zany tsy mahamenatra koa ny mpitondra fanjakana hoe reto ane programma ny asany teo aloha fa tsika manohy an'ity tsy mahamenatra zany ino moa ny olana am'zany fa hoe tsisy nanao ninina mihitsy ny teo aloha mba mampagaga tsisy nanao ninina ao ny teo aloha fa voatonga izy de nisy ny republika na izay fotsiny hoe de inotsika zay fomba fiteny zay hoe olona teo aloha mpitondra teo aloha reo tsisy nanao ninina fa izy no tena manao amy lainga marina kosa zany tsy vitany teo aloha aloha nandainga tsy vitany teo aloha kosa nanao zavatra vitanareo am'izao fotoana zao tsy vitany mpitondra teo aloha fa ianareo no mahavita an'izao ka ianao miteny hoe fa manino ny ianareo no manao an'izao de zay manambara hoe te ilazany marina izahay ary te ampiseho ny fahamarinana de tsy maintsy mitady ny tena profo marina ilazanay ny zavatra tianay avoaka fanehoan-kevitrinay fantanina farany angamba alohan'ny tena marina antsika anazy hoe inona marina moa zany tena andraikitry ny RMDM ny andraikitry ny RMDM amin'ny lalam-panorenana dia milaza ny tsy mety atao ny mpitondra ray zay manitsy ny lalana andehanany mpitondra fa hita araky ny lalana zao ny voalaza voasoratra ao anaty lalana ka miala am'izay ny mpitondra de mitsangana ny RMDM manitsy an'izay lalana zay voalaza n'ity lalana ty tsy mankany ny lalana de tsy maintsy miteny RMDM hoe mpitondra fanjakana ny gouverneur tsy tendrena fa fidina tenenina am'izay izy raha izy mampiasany dindohany tsy maintsy miroso am'izay lalana ioko natao hoandrehetra ny lalana ary tsisy ambony lalana na iza tsy maintsy ampiharina aminy ny lalana rehefa mandika lalana fa tenenina aloha izy satria olombelona ihany mety manadino mety manana fahadisoana de tenenina izy ahitsy rehefa tsy mety ahitsy izy ampiaro aminy lalana fa tsisy ambony lalana na iza misotranao pasteur Edouard Tsaramea izay avy eo anivony RMDM moa zany vice président ny RMDM Antuléara solotenany avy eo anivony RMDM ihany koa manoloana ny fidinanay fotony zay nataonareo teny fohy zany hoentinao an'ny vahoaka malagasy izay mijery sy manaraka ity fandarana manokana ity ry vahoaka malagasy piraitan-drazana tsy ho avelanay ho tompotrano miono ianareo amin'ny fitantanana ny firenena fa nolotra ny herinay izahay araka ny teny ny filohan'ny RMDM ny androko sisa rehetra ho izy
dia hoentiko manompo ny mpiray-tandrazana amiko zava-dehibe ho atsika izany fanetretena lehibe zany ka izahay rehetra dia miombon-kevitra fa hanolotra izay mety azonay atolotra ho fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ho famonjena an'ity firenetsika ty amin'izao fitantanana zay tsy araky ny eritreretantsika zao matokoy ianareo minoy ianareo fa tsy tsangamenatra isika raha manana an'ity RMDM ty saotra tompoko lahy mangasitraka tompoko vavy ya dia zay koa zany no mamarina indray aloha ny fandarana manokana teto amin'ny fahitalavitra MBS tsara patsahivana ihany fa ny vice président ny RMDM avy ao Toliara no ny vahiny tamintsika teto ny resaka indrindra mahakasika ny fidinanay fotony zay nataony avy ao anivon'ny RMDM atany amin'ny lalam-pirenena fa 740 sy tany amin'ny lalam-pirenena fa 5 isaorana ianao mpijery nanaraka hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny technicienne niaraka ny salahy tamin'ny fanatontosana ity fandarana ity veloma tompoko